Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bambalala no ionana amintsika amin'ity andro androany ity. De tahian'Andriamanitra tony indray ary isika tsirairay avy de faly indray ny tenako mihaona aminao eto amin'ity androany ity. Izay fotoana irahantsika isan'andro irahantsika ao anatin'izao fandaharantsika vavaka fiambena zay raha amin'ny fandarana andramika izao ny Aki radio ny Aki media ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana de indrindrindrindra ny groupe zay maharesy de mifiadana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa mahery tsara tolo indray tsika rehetrarehetra ary matoky fa tena hoe ao anatin'ny herinao tanteraka ianao am'izao fotoana zao salama tsara vonina hiatrika ny rapitso nefa raha sanatria tsy zany ianao de te-apairanao androany hoe mety aminao ty fandarana ty satria nataotsika andraisana hery hiatrehantsika ny tontolo herinandrotsika indray de etotsika ifampahery eto isan'andro mandrapatonga ny amin'ny zoma manomboka androany indray zany ny andro fampaherezana ka de raha tonga eto ianao androany de teteny aminao tsy kisendrasendra ny atongavanao eto ary maritatra amin'ny farany fa misy raha ilany tompo anao ary manana hafatra ho tenenina aminao Andriamanitra ka de maharetatra amin'ny farany iarakantsika eo amin'ny adiny iray sasany ho anareo zay mbola tsy zatra eto de azavenanao programa fa adiny iray sasany tsika miaraka eto mety latsaka kely mety mihoatra kely de fampaherytsika iany hiritsika iany vavakytsika iany tolotentsika iany famelabelarantsika ary koa ivavaka ao amin'ny firenena isika androany de nanabavitsika sondolany araka amiko eto androany amin'ny vavaka fanombohana raha Jonathan amin'ny toriteny ary ranabavy Rodina mivavaka amin'ny firenena za moa ho avy eto ivelabelatra ka de tonga soanareo izay vao androany vao tonga eto de maharetatra farafaly zay mahita anareo ianareo zay efa tsy vavaotsony kosa raha soenena Natalie niditra voalohany teto androany Maolo Faly Mampionina Erika Raka Rodine Marie Sondolany Irina Emelov Litina Marie Jofony Fanja Razana Monika Tsiry Amboara Miel Verselina Yaried Jaotina Tafitaso Yajaska Patitsi Erika Raka Maolo Faly Fleur Vatso Marie Rafa Selina efa narabaiko teo tonga soa Emelovli efa narabaiko teo Terry Albenja Rolianisy Tina Rakoto Arzaka Sendra Betsi Alléluia Soameva Aki Cuisine Alléluia Kotreko Maladiny Jesosy Rodine Marie Yantra Nirina Jonathan Tahir Mario Eme Manambotso Felina Rakoto Rasoar Malala Lasolo Armalala dia Bert Savano Elifantory Karaza Mandimby Tojo Mikaela Yar TCR Sandrine Rika Eliana Tahin Jesosy isika tsirairay avy faly mahita anareo miloha zavatritra aloha de ndaotsika aloha ivavaka mitraka zao fotoana zao ampilatan'Andriamanitra ka ndao mpandrotsika ny navavitsika $100 avy any Koweït izy nivavaka fanombohana tahin tompo ary anabavy $100 anao ny fitenenana tahin tompo pastera de tahin tompo tsika rehetrarehetra alleluia vavaka atsika am'izao fotoana izao rireny malala misaotra anao zay satria mbola narovanao sy ny tantananao zay tompo tafavory am'izao fotoana izao tsy ny herinay na ny tanjaka fa noho ny herinao masina misaotra anao zay satria be fitiavana no sady be famindrampo raha misy zavatra zay nataonay tamin'ity androany ity tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tsy misy miafina aminao ny zavatra zay ataonay tsirairay aby mitokantrano misy zay tompo mamindrafo aminay tompo mamelany helokonay tsirairay aby ianao am'izao fotoana izao ary apetraka eo ampelantananao tompo izay fandaharana zay ataonay anio tsy miafina aminao izany tompo zay laza ny fahatsaranao sy zay sitraponao tompo angataka aminao tompo ny fanahinao masina no ampiteny ny mpanomponao am'izao fotoana izao mba ahafahany laza ny sitraponao ary ahafahana nambara zay tianao ataonay tsirairay aby Andriamanitra ka sy manokana koa ny fony ampien tompo mba tena fo hankatony teninao tompo tsy ho zatra mihaino fa tena hoe hankatoy zay tompo ampiteny zay ampitondrenao mpanomponao tompo apetraka eo ampelantananao Jesosy eo ny fotoana zay ataonay any rakofy ny rano masina tompo mba tsy njakany asany devoly ary raha misy namana mbola idekasy andeha monjy ty fandaharana ity tompo anao no mahita ny toerana misy azy tompo afengano ny raharahany tompo mba ahafahany hiatrika ity fandaharana ity de petraka eo ampelantananao feno zao
vavaka izany ary voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mahafinaritra ery zany vavaka izany a. Misaotra ny anabavy Sandola-tsika dia ho tain'Andriamanitra ny ianao a amin'ny raharaha asa izay ataonao any an-tany lavitra any a. Ho tain'Andriamanitra hatramin'ny ankohonanao anie a. Dia tena hoe Andriamanitra malifiteanao a amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao miaraka aminay eto. Alleluia. Tahian Jesosy ary tsika rehetra izay vao niditra. Misy fotoana moa misy fotoana kely tsy hitako nareo hoe iza. Alleluia. Dia andao ary aloha tsika hihaino hira. Ao anatin'ity ry ity dia hiomanitsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalahintsika Jonatana avy atsy Allemagne. Izy no hitondratsika ny tenin'Andriamanitra androany. Dia mino aho fa efa dodiny ianao dia raiso ny baiboly dia mangala ny taratasy stylo ka mety note ianao eto dia mahereza isika tsirairay avy andeha ampandrosotsika rahalahy Jonatana rehefa hihaino hira aloha tsika. Andao averintsika indray ity mahafinaritra be. Ilaiko ianao Jesosy ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra dia ho ataontsika izany hira izany. Alleluia. Andraso aloha Dawari. Dawari. Mino finaritra ary dia mino tsika rehefa avy eo ilaiko ianao Dawari. Pitrakai raha vaonandreo miazakazake sangy kely aoka tsy atazana fatery ny lalana asangara mba hiakatra ambony ianikazona rony tambohiro mba ahitanao ahita akoanao. Amen, Jesus. Hallelujah. Fotoana iray napitrakai raha vaonandreo miazakazake sangy kely aoka tsy atazana fatery ny lalana asangara mba hiakatra ambony ianikazona rony tambohiro mba ahitanao ahita akoanao. Nidubuduka mafini fuku zay fotoana zay tsy ho adinoky midina hoianao fa androso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao anio izao. Sangi kely aoka tsy atazana fatery ny lalana asangara mba hiakatra ambony ianikazona rony tambohiro mba ahitanao ahita akoanao.
tokantramonao ane jesosy androany ampanosoa izy fa te hitondra famonjenao tokantramonao izy io fa hitany ianao e hitanao nidobodoka mafiny foko zay fotoan'izay tsy hoadinoky midina hoianao raha androso aniao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao hitonay famonjena jesosy ny tokantranony sy rehetra miandro amizany halleloia teneno ilaiko ianao jesosy teneno hoe ilaiko ahy ianao arilaza hoe ambarao amy fateny ilainao teneno ilaiko ianao jesosy ny am'izay zavatra mety ilainao de oeto am' jesosy hoe ilaiko ianao jesosy nizaniza mila famonjena amy teneno hoe za jesosy za koa mba mila anao jesosy antso ihany hoe amen halleloia hitondra famonjenao tokantranonao ne jesosy am'ty androany ity halleloia de maherezy ianao fa raha ianao androany manapa-kevitra tsotra tsy mila zavatra be dehibe fa mampandroso fotsiny hoe jesosy mahandro soa ianao fa ilaiko ato anatin'ity tokantranoko ty ianao de jesosy teny anao androany hoe misy fiadanana tolotro anao ary famonjena ho tonga am'ty tokantrano ty androany halleloia de maherezitsika tsirairay avy iama tahiny jesosy rosoherinena natalia razana monika fa narabaiko teo daholo kay izany mety mbola tsy voarabako fotsiny sisa no arabaiko eliany pa elianina zay vo teo de arabaiko hitody raonysoa nina raza preta marie sondola efa narabaiko teo mami tahiny jesosy isika rehetrarehetra halleloia lantonirina efa narabaiko teo daholo eny ary zay ary no ela fa andao ary tsika iany tenin'andriamanitra andao mpandrosotsika ndralantsika jonatana ary hitondra tenin'andriamanitra am'ty androany ty mino fa ampahery anareo ndray izy ampahery atsika rehetrarehetra izy amin'ny alalan'ity tenin'andriamanitra ty androany andao ary ampandrosotsika ndralantsika jonatana de aveo miverineto mandeha mamelabelatra ny tenin'andriamanitra tahiny jesosy ary tsika rehetrarehetra rehefa aveo ary de mbola faly manona fiadanany tompo amitsika tsiraray avy am'izao alina manginy zao de mbola fahasoavana ary fifaliana ho anary avana malala ny fampizarany ten'andriamanitra ao amitsika tsiraray avy de ianao raha vo tonga eto androany de faly zay mandray anao tonga soa ianao tsy tonga fatany ianao raha tonga eto fa faly andriamanitra mahita anao de ho antsika rehetra zay efa eto foana koa de mbola fifaliana ho an'andriamanitra foana mahita anao mafoy fotoana mafoy ora anompona anazy de andrean'ny ten'andriamanitra avy hatrany ary tsika de zany teny zany de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniel ao amin'ny Daniel toko 13 de ny 17 ka hatramin'ny 20 Daniel toko 13 de ny 17 ka hatramin'ny 20 de rehefa hitantsika ny teny de vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro Andriamanitra zay tomponay dia mafonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary na de zany aza aoko fantatra ao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao de tsy tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao de tsy vavahanay amen androany tsika riavana malala de iresaka ny amin'ny fijoroana ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra satria riavana malala de am'izao andro farany zao
dia maro ny zavatra tsy ampijoro antsika ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Maro ny zavatra alefan'ny Satana alavo antsika, apotraka antsika. Nefa ny ten'Andriamanitra dia milaza an'izao hoe izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Ka raha tia haritra hatramin'ny farantsika dia militsika mijoro foana ny amin'ny fanompoana an'izany Andriamanitra izany. Dia izay mihitsy ny antony hamakiantsika an'ity ten'Andriamanitra ity satria ny tantaran'izy telo mirahalahy reto dia tena hoe mahagaga ary tena hoe nanamarika an'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra tamin'ny fijoroana ny amin'izany hoe mifanarahan-diana Jesosy izany. Dia raha somary fitiana kely moa ny ity tantara ity dia izao tamin'izany fotoana izany dia nanao sary olona volamena Nebokadnezara. Dia izay olona rehetra tsy hanaiky hiankohaka eo anatrehany io sary olona volamena io dia ao atsipy ao anaty laforo. Ary tena hoe natao mamay mihitsy ny afo tamin'izany hoe ho saziana izay olona tsy hankohaka eo anatrehan'ilay sary olona volamena. Fa izao ry havana malala, izy telo mirahalahy reto raha nandre an'izany dia tsy nanaiky izy hoe hiankohaka eo anatrehan'izany sary olona volamena izany. Fa hozy izy telo mirahalahy hoe ny Andriamanitra ho tomponay hozy izy dia mavonjy anay. Ary na tsy havonjy anay hozy izy ary izany Andriamanitra izany dia izao tsy mba hiankohaka eo anatrehan'izany sary olona volamena izany noviana izay, fa izay dia hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ry havana malala, izany ny atao hoe olona tena hoe mijoro. Na inona ny zavatra teo anolohan'izy telo mirahalahy dia tsy nampihembotra anazy izany. Tsy tao amin'ny fisainan'zareo tsy nisy teboteboka na dia indray aza, fa ny tao an-tsainy dia hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ry havana malala, andao koa tsika mba hanana an'izany toe-po izany, mba hanana an'izany fisainana izany hoe na inona ny zavatra mety hiseho dia hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farantsika. Na aiza mety inona mety hoe fanenjehana, mety inona mety hoe zavatra tsy ampijoro antsika dia andao ry havana malala tena hoe hijoro foana. Maro ry havana ny amintsika mety hoe miaraka amin'ny namana ohatra ho antsika mbola tanora. Dia namantsika mety mbola manao fanao an'izao tontolo izao. Dia maro ny olona voatarika, maro ny olona hoe menatra dia tsy hijoro intsony amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Aoka ry havana malala, ho amintsika rehetra izay tonga eto aoka tsika tsy ohatra izany. Aoka tsy hanana an'izany toetra izany tsika, fa aoka tsika tena hoe hijoro foana. Ninona zavatra miseho dia tena hoe aneo tsika fanompo an'Andriamanitra foana. Aneo tsika fa zanak'Andriamanitra. Fa izao ry havana malala, izy telo mirahalahy reto tena hoe nidorana. Natao tao anaty laforo izy telo mirahalahy. Dia n'olona efa nieritreritra hoe vitany amin'izareo. May izany. Tsisy hevitra intsony fa adalàna tsy dia hiankohaka eo anatrehan'ilay sary olona volamena. Fa ry havana malala, izao Andriamanitra, rehefa mahita anao hoe mijoro izy, rehefa mahita anao hoe tena nanompo anazy ianao dia izao tsy avelanao afa-baraka noviana izany ny zanany. Fa izao izy telo mirahalahy reto dia izao tsy mahery zareo, tsy nanan-kery tamin-jareo ny afo, fa niseho ny herin'Andriamanitra, niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa dia izao nivoaka tao izy telo mirahalahy, tsy mainy ny akanjan'zareo, tsy nisy fofonafo ny akanjan'zareo, tsy zavatra nitranga tamin'ny nofon'zareo na dia ny kely arany, fa tena hoe naneho ny herin'ny Andriamanitra. Dia izao gaga ny firenena iray manontolo, gaga Nebokadnezara hoe tena mahery ny Andriamanitra ivavahan'ireto sadraka Mesaka sy Abednego reto. Mahagaga izany Andriamanitra ivavahanareo izany. Fa na ny afo arany tsy manan-kery aminareo. Aleloia. Ry havana malala, ianao koa dia tian'Andriamanitra ohatra izany ianao. Na za mitory teny ity dia tian'Andriamanitra tsika reto tena hoe aneo amin'ny fiarahamonina, aneo amin'ny manodidina antsika hoe mahery ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa izao ry havana, mila ianao mijoro fotsiny, mila nananao izany toe-po hoe hijoro hatramin'ny farany izany inona zavatra miseho. Mety tsy mora ny hatanteraka an'izany hoe hijoro foana. Fa izao raha nananao izany toe-po izany
de hiaraka aminao Andriamanitra. Ary aneo ny heriny aminao izy, ary tena hoe hanandratra anao izy ary ho gaga ny manodidina anao hoe tena mahery zany Andriamanitra reo zany. De zao ry havana malala, atya mpamaranana de aokitsika rehetrireto tena hanompo an'Andriamanitra foana, tena hiaraka aminazy foana tsika amin'ny androm-piainantsika rehetra, fa izy de tsy hamelantsika irery koa. De voninahitra ane de ho azy rery ihany. Alleluia, amen. Halleloia. Saotra betsaka andrala Jonathan tsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Halleloia. Mino aho fampahiranao ndray zany tenin'Andriamanitra zany, ary za mino marimarina tsy tonga ho azy amintsika ndray zany tenin'Andriamanitra zany, fa misy hafatra tian'Andriamanitra ho atao amintsika amin'ity androany ity. Halleloia. Bokin'ny Daniel moa de misy an'izy 4 amby rahalahy. Rehefa babo Nebokadnezara ny jiosy de tamin'ny andro nanjakany Joiakima de nodorana Jerosalema, de nilasako babo ny olona, ary nisy ihany no nijanona tao Jerosalema, fa nentina daholo. Ary rehefa nentina de any amin'ny 9 any amin'ny anina aloha jeritsika jety. Daniel toko voalohany 9. Ary ny mpanjaka nandidy any Aspenaza lehibe an-tandabany hitondra ny sasany, zany hoe tsy ny rehetrarehetra, hitondra ny sasany voalohany indrindra aloha de misaotra anareo, misaotra betsaka andrala Jonathan. Halleloia. Tena mampahery zany tenin'Andriamanitra zany, ary mitodika aminareo rehetra fa tanora zany miteny aminareo zany mba hijoro, amiteny amintsika hijoro. Andao zany tsika rehetrarehetra mety zokiny na ohatr'izany hiainao an'izany hafatra zany, izy ary tanora mananatra atsika mba hijoroantsika. Za manokana mahita fa tena mahafinaritra be zany toriteny zany sady mampahery, ary za misaotra anareo mankasitraka azy. Rahalahy Jonathan manokana ato amin'ny groupe de anisan'ny olona miavaka koa izy. Tena hitantsika angamba fa rehefa manao an'le fandarany reny izy amin'ny sabata maraina commencement ankira, mino aho fa tsy izay irery no mahery, fa mino aho fa hainao koa tena mahery amin'ny fitariana fotoana tao Rahalahy Jonathan, izay tena mahafinaritra. Na ny soahana hira, Rahalahy Jonathan anisan'ny mpitondra hira vaovao betsaka indrindra eto amin'ny groupe-tsika eto. Be dia be ny hira nafantara nentiny teto, lasa nalaza teto amin'ny groupe teto. De mahafinaritra be ny fanaovana ny fandarana iny, de mahafinaritra koa ny toriteniny sady fohifohy zay izy fa mahafonja, tsy taitra zay izy manao an'le izy de misaotra anareo mankasitraka azy, fa nareo mankasitraka io anosika anazy anao bebe kokoa ndray ka de mankasitraka de mahereza foana Rahalahy Jonathan, de mitombo fahasoavana, mitombo ositra tongavany an-danitra. Alleloia. De zao zany mpanjaka nandidy de ny sasany tamin'ny hitondra ny sasany amin'ny zanak'Israely dia amin'ny zanak'Andriana amin'ny ambony firazanana, de zatovy zay tsy misy kilema fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalahana ary mazava saina, ka mendrika hitoetra andapan'ny mpanjaka sady nasainy nampianarana taratasy sy tenin'ny Kaldeanina. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny, avy tamin'ny divay izay fisotroana, mba hamelomany azy 3 taona, ary rehefa afaka izany de toetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Rehefa nandeha zany ny Nebokadnezara mitondra babo, de Nebokadnezara fetsy, ary Nebokadnezara de malaza amin'ny hafetsena. Hita zany rehefa mitaritafika izy ny fomba fitondrany, ary Nebokadnezara de olona tena izy nge ny nahita an'ilay zaridaina miantony, izy rery navita an'izany tamin'izany fotoana zany. De tsy ny olona rehetra ny netiny fa notsongaina, ary ny olona notsongaina de zanak'Andriana avorazana hoy ny tenin'Andriamanitra. Olona miavaka zany, tsy olon'olom-poana zany, sady mahira-tsaina, sady manam-pahendrena, olona tena tonga de le olona hitanao le olona matsilotsilo, olona mahafinaritra ireny, tsy kisendrasendra nefa ireny. Alleloia. Tsy kisendrasendra zany programan'Andriamanitra zany. Misy toerana anankiray andehanana hitondrana ny zanak'Israely, hitondrana ny jiosy. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra izy telo lahy de navelany nandeha ho babo,
tsia izy efa dazapady daniela sadraka mesaka sy abednego tsy hoe tsy tian'andriamanitra de reny fa babo ny firenena mihitsy ny babo fa andriamanitra am'izay andefa any a olona tsy olon'olom-poana fa misy tanjon'andriamanitra alleloia zao revana malala natokana reto izy efatra amy rahalahy natokana tsy izy reny natokana fa niaraka tamina olona mety nisy babo vo amy toerana hafa fa nitsongaina ihany koa zay hitanao hoe ohatrany hoe major de promotion zany tamitsika nianatra le mahay indrindra ao ampianarany reny le mamiratra indrindra ao ampiangonany reny le karazana ohatrany hoe elita kely mihitsy tao amy jiosy tao reny nentina de natambatra daholo ihany koa reny de misy klasy ohatrany ka anaty fianarana zany de misy klasy anakiray de ny olona mahay daholo natokana ho ataony Nebokadnezara ho lasa tandapany ireo olona ireo de natokana andritra ny 3 taona de mena sakafo ny mpanjaka zay fihinan'ny mpanjaka de fihinany fantatsika moa fa Nebokadnezara de hafa firenena ary rehefa hafa firenena de hafa andriamanitra de hafa fomba de ny fihinan'ny Nebokadnezara rehetra de azotsika antoka fa ny jiosy nge tsy nihina zava-padiny atram'izay atramindry jesosy ka atramindry petera ka atramindry jauna tsy nihina zava-padiny de zao Nebokadnezara nefa mihinana zava-padiny misotro divay le mahamamo iresaka io fa tsy le divay novainy jesosy tao akana tsy le ranom-boloboka de apetraka teo ary tam'ireo de nisy ny taranaka avy tam'ny taranaka Joda de Daniel sy Hanania sy Mizaela ary Azaria izy telo lahy reo sady Hanania Misaela sy Azaria no novainy Nebokadnezara lasa sadraka sy mesaka sy Abednego voalosoratra ao zany hoe ary tam'izy ireo de nomeny lehibe an-tandam-panarana ka Daniel nataony hoe Beltesezara ary Hanania nataony hoe sadraka Misaela nataony hoe mesaka ary Azaria nataony hoe Abednego de voalazany ten'andriamanitra andiny favalo ary Daniela ninito ampony tsy andotony tena tamin'ny anjarany avy tamin'ny mpanjaka mandoto tena ny zava-padina de tsy ninana izy tsy te andotony tena tsy te andotony fanaindry amy zava-maloto izy na tamy divay zay fisotrony ka de nangataka tamin'ny lehibe any tandapa izy avela tsy andotony tenany halleloia azo angatahana kay zany mba angataka tsy andotony tenany ary le lehibe tandapa natahotra ny mpanjaka izy zany de ahoana nareo raha mahita anareo mahi eo izy raha tsy omeko sakafo nareo de ahoana ny ataony ana de ozy izy tela izaho toetra zay 10 andro ka raha ohatra hoe hitanao tena mahi kely zay de omeo sakafo maloto ihany zay omeo biby maloto ihany zay fa tsy maninona zany zay io zavatra io tena zay io fa tsy hoe resaka hoe tiako ampidirina any foana fa zay mihitsiny io de fa hanikotrana fotsiny hoaniny zareo misy fotoana efa nitory an'io teto nisy hanikotrana fotsiny hoaniny zany hoe zava-mavoky tsy rendrarendra tsy ny fihinan'ny mpanjaka indrindraindrindra tsy maloto fa hanikotrana fotsiny hoaniny nefa rehefa nijerena rehefa nizahanana toetra 10 andro de jerena izy efatra amy rahalahy no mandimandina indrindra mandimandina indrindra tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay de zay aloha ny tantarany amin'iny de nandeha ny fotoana satria manjary lava raha ho tantarany any am'izay tsy nihinana an'le zava-pady zany tsy nihinana an'le zavatra maloto zany tsy nihinana fihinan'ny mpanjaka zany zareo tsy nisotro ihany koa fa nionona tamin'ny hanikotrana fa ny zavatra mahavariana de zao matetika raha mandiniky nareo misy fomba fiteny hoe maninona ny ambanivohatra tsy de ohatry tsy de tena hoe matsiro saina ohatrany any andrenivohitra de misy miteny hoe ny hanikotrana hony ohatrany hoe mangahazo sy vomanga sonjo foana zany manina ohatrany tsy de mampihira-tsaina tsy haiko teo rehefa mba nahino an'izany taloha de za taloha anisan'ny tsy nitiavako mangahazo zany taterina bo ty fa matahotra hoe sody tam'za mbola kely zany de manino an'zany minina sonjo sy vomanga zany lasa tsy intelligent de tsy nety nihinana andreny tena efa tsy fidiny avo mihinana indrindra fa mangahazo hoe tsy zay moa zany le mba hiano taloha fa tsy mariny zany fa ny anazy telo efatra amy rahalahy hanikotrana no haniny vomanga sy ovy vomanga de ovy de vomanga de ovy de mangahazo de vomanga ohatry zany sonjo fa ny nafinaritra de zao tsy voafan'izany ny tena marina
tena mbola nitoetra ary lohany teo am'zany tao anatin'zany atao hoe raha klasy io a nisy azo efatra amy rahalahy de lohany tao ry zareo tena nahira-tsaina tena nahay ampianarina teny kalidiana tonga de haindry ampianarina fahalalam-pomba tonga de haindry mahay miteny fiteniny hafa firenena tonga de mataka javatra tonga de mateo ty halleloia halleloia mahafinaritra ohatra atsika tsy mihinana an'ireny de misalama tsara tsy mihinana an'ireny de sonambo mianatra nirina tena tadidiko hoe nisy an'izay sonambo zay halleloia nisy an'izay sonambo zay mihitsy tadidiko mihitsy an'izay sonambo zay fa tsy de tiako izay fa niapaly be ny tiako sonambo io ohatrany tsy de afako izy iny de zay ny zavatra nitranga de ny tena nafinaritra koa nahita fity tam'mpanjaka izy telo izy efatra amy rahalahy tena nahita fity tena ohatrany hoe lasa akaikaiky ny mpanjaka nefa hafa firenena nefa baba riavana malala io le torindra latozy ndre mandery ny olona anankiray manana fanan'Andriamanitra de manita fahitam-pity amin'ny olona halleloia manana fahitam-pity amin'ny olona de lasa ny tantara fa izao am'izay tonga ny fotoana de nanao zavatra be dia be mihitsy i Nebokadnezara nampandroso ny firenena nanao vola nanao tsangam-bato nanao tany lemaka nanao an'ilay jardin suspendu nanao zavatra be dia be tena tsy takatra ny saina mihitsy izy fa ambon'izay rehetrarehetra zay nanao sary olona volamena ngeza be izy sary olona volamena de nataony lalàna fa tsy maintsy mikohaka eo amin'io ny olona ohatrany any Corée du Nord zao de Kim Il Sung le président zareo taloha efa maty sy Kim Jong Il ialatsiny tsy hoe mifosa azy tsika sary vongana be any am'zareo any de tsy maintsy miaraha be ny olona isa-maraina zay tsy manao an'izay voasazy any Corée du Nord de zao nanao sary olona volamena koa i Nebokadnezara ary ny olona reny de mikohaka eo rehefa mandeha izy any andininy fadimy amin'ny Daniela toko fatelo andininy fadimy rehefa mandreny fanenony Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samoka sy ny Valihy sy ny Symphony ary ny zava-maneno isan-karazany ireo de mikohofo ka mivavaha amy sary olona volamena izay natsanga Nebokadnezara mpanjaka ary na iza tsy mikohaka sy mivavaka amin'io de atsipy miaraka am'izay amy lafaoro misy afo mirehatra de natao hitan'io io le lafaoro misy afo mirehatra ka io lafaoro efa misy io ny olona tany Babilôna ny Babilôniana de tsara fantatritsika fa zareo efa maty de incinérena zany hoe dorana ny fatiny de io lafaoro io tsy hoe lafaoro fanaova mofo fa efa fandorona faty mihitsy atao ny faty ohatrany le aty amitsika reny zany atao ny faty efa de apretina ny kitay de ao ny dorana ny faty zay zany io le lafaoro mirehatra afo io zany fandorona faty efatra io zany efa teo hatram'izay de tenenany hoe zao raha vao ohatra nareo tsy mikohaka amin'io de teny amy fasankarana nareo to de dorana eny amy fotrony eny amy fasankarana mantsy zany de mazava ho azy tsisy ady hevitra tsy nisy ady hevitra fa tonga de nikohaka ny olona ko io misy lafaoro mirehatra ao fa zao andiny fa vitara tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanenony Anjomara sy ny sisa reny tantarena tao zany de nikohaka ny olona fa andiny fahavalo ary tamin'izany de nisy kaldianina sasany nanatona ka niampanga ny jiosy ka ny teny izy ka nanao taminy hoe ry Nebokadnezara mpanjaka ho velona mandrakizay any ianao ry mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra tsy mety mikohaka eo am'ilay sary olona volamena rehefa maheno ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Valihy sy ny sisa de ka tsy mikohaka de atsipy anaty lafaoro mirehatra afo de eno izy ny mpanjaka tena marina tokoa ny tenan'izany ka zao izy misy jiosy izay nataonao olo toniany raharaha Babilôna sy ny fehany de sadraka sy mesaka Abednego izy telo mantsy efa natao tony efa nahazo plasy efa nahazo promotion efa nahazo toerana ambony tahaka ny Josefa ihany koa teo amin'ny fanjakany Nebokadnezara nefany nalaza ny olona tany hitanao reo olona nataonao tony reo
io nomenao promotion nomenao grady reo ngery mpanjaka tsy manompo ny Andriamanitra ao izy tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena zay natsanganao akory izy nisy nandaza tsy ngery ava nalaza ny devoly foana tsika alaza ny devoly amin'ny losifera foana tsika reo ralarado reo reo nge tsy mety mekohaka reo nge tsy mety mihinana zava-padina mihitsy reo nge tsy mety ohatry zao mihitsy teny tamin'ny fahavolirana sy fahatezerana Nebokadnezara andiny fahatelo amby folo nasainy nalaina izy telo lahy Sadraka Mesaka sy Abednego de nentiny teo anatreha mpanjaka reo lehilahy reo de niteny tamin'ny Nebokadnezara izy hoe satria reo olona tiny efa nahita sitraka teo aminy efa nafinaritra ny fifandraisana efa tena fakaty tsara de tsy hoe tonga de alefa ny anaty farimy rehetra afo azavady anaty laforme rehetra afo fa natsony aloha tezitra izy vinareo aty resaka kely misy olana andiny faefatra amby folo mo fananinareo ve ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy nanomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena zay natsangako mbola mialanenina mpanjaka ary eo mihitsy le azaka zahan'ny olona sara risy mbola ohatrin'io sady zany atsony mpanjaka nareo de fa mangofo inona ny azo atsika rahalahy atsony mpanjaka ke atsika tapaka ny lohantsika androany fa tonga teo mpanjaka tsy mbola tapadoha tsy mbola lefa tanaty any mbola natay fananireo ve zany fananinareo ary raha ny tena marina teo izy telo lahy mifampijery de tsy hoe fananina mpanjaka fa tsy lizy koa tsy henonay le sobaba sy le lokanga sy le samboky tsy de henonay le izy tao ao de mazafady ary azafady mialatsiny fa tsy saza tetezitra am'zany le mpanjaka fa sady mba adinidiny fa Sadraka ihany no Sadraka nasiana nino an'iny Sadraka ndray mananona Mesaka ary no tokony nampatsiahanay fa tsisy olona zany mpanjaka fa tsy amilina nitsona zay ino ny farany sady zany ino ny farany ihany fa saza de atao manimba ny fifandraisantsika fa azalahy reto nge tena mivarindrina fa tsy fananina fa tsendra tsy eno ijevy de tsy fantatro firy taona ny rany hitanao zany mo fananinareo ve hitako mihitsy le mody tezitra fananinareo de raha olo ka mpanjaka fa niandry de tanary de mikoa fa azaverinatso fa tsy tiako ny azany andiny fa de mivolo ankehitriny raha miomany anareo amin'ny andro enesanareo ny fanenony anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valisy sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ka mikohaka sy mivavaka eo amin'ny eo amin'ny lasary olona zay nataoko de tsara zany meko j'adore de apiko j'aime raha mbola mety amin'ny Facebook publieko mihitsy ary publieko mihitsy ary reo izy telo lahy de asiko an'le saritsika iny taoko story mihitsy zany no izy raha manao raha mekohako nareo tena de tsara zany ozy izy ny mpanjaka zany hoe maninona mbola misy famindrapo eo mbola afaka miteny mihitsy izy telo hoe tena j'aime ok voaray halleloia raha manao zay nareo de tsara zany hoe milamima ny ady tsisy ady amitsika mijanona hotony ihany nareo milamina nareo gradé nareo tena ampiakarokarony gradinareo raha ilaina tsy ola am'zany raha manaiky an'zay nareo de tsara zany ao mety fa raha tsy mety kosa eo am'izay le tena andiny fa tapany faharoa amin'ny andininy fa dimy amby folo fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo de atsipy miaraka am'izay anatin'ny laforme misy afo mirehatra mampatahotra zany sa tsy mampatahotra na meno an'le izy ary tonga fa ratsy zany hitanao tena ary ny olona rehefa fa manome famelan-keloka anao manome ohatry ny famitsorana kely ao fahalamina io fatandremoko de efa zavatra afo iny zay fa miomany ianao rehefa olona zay mitsotra zany de manome anao hoe vaolana ao ary fahalamitsika io fa ratsy zany kosa ka tonga amin'ny ratsy zany kosa ratsy zany kosa
da rehefa anaty lafametrafina reo ary teo izy vonantany ary iza moa zany andriamanitra reo zany e izy zany andriamanitra reo zany avonjy anareo amin'ny tanako iza tena maly izy telo amy rahalahy ary ty valiteny tya mba tiako manomboka eto mba marianao ny baibolinao fa ianao mila manana ny valiteny ohatrin'io eto am'izao tontolo zao alleloia eto am'izao tontolo zao ianao io na lefa n'andriamanitra eto am'zao tontolo zao ty zao olo zao ny fironoko ny ten'andriamanitra anambara ny fiderana ianao io tsy nalefa n'andriamanitra fotsiny eto am'ty zao tontolo zao ty fa nalefa n'andriamanitra ianao ijoro fa eto am'ty zao tontolo zao ty efa natsipy teto Nebokadnezara afao an-danitra ao Losifera natsipy teto an-tany ary nametraka lalàna eto am'ty zao tontolo zao ty izy zavatra roa ngeza be mila ijoroizy ro lahy eto tsy nihinana n'le fihinan'ny mpanjaka tany amin'ny voalohany vita iny tsy nihina zava-padina sy ny sisa ny fady ny ratsy ny fady an'izao tontolo zao nandrafy an'izao tontolo zao fa ty misy zavatra nangeza be ny ady faharoa ijoroany tsy mekoaka eo anoloany mpanjaka ny firono Nebokadnezara na izay na de izy aza mekoaka eo nefa ianao eo amin'ny fanjakany Nebokadnezara no atao tonga ao nafanao izy Jesosy eto am'izao tontolo zao netanao renao izy fahoriana nefa matoky za efa nandresy zao tontolo zao eto zany rehefa mandalo eto ianao de misy lalàna n'izao tontolo zao iainanao eto ijoroanao raha tsy mandalo eto tany ianao tsy mandalo eo am'ireo épreuve ngeza be lalovantsika eto am'ty zao tontolo zao ty ny zavatra mila ijoroantsika izay sitrapon'andriamanitra fa tsy sitrapony devoly zay eto de ny sitrapony nofontsika izay mifanohatra amy sitrapon'andriamanitra izay fanana ratsy zany kosa ozy izy de tonga de fary mirehatra afo lofa mirehatra afo sady napiny iza ny andriamanitra reo amonjy anareo am'zany iza fanjakako anaty zany mpanjaka ny laforo anay ny afo anay ny kitay anay ny mpandoro anay iza marina tena mampiamin'io io miaingany amy zavatra kely ny ijoronao ianao za mieritreritra any am'le farany avao teny ijoro fa rehefa tsy tafajoro tamy kely anao tsy tafajoro tamy be de tsy tafajoro amin'ny lehibehibe de tsy tafajoro am'le faratapany halleloia iny zavatra rehetra entraînement daholo ny ataon'andriamanitra atsika na io adinao kely tsy ndraindray io entraînement nao amy fanenjehany io za ve mivavaka de mandalo ohatry zao misy fotoana ohatra hatramy mandeha tongotra mbola isan'ny itsokany atsaha zany reko na malala namaly izy telo lahy ary mba ino ty valiteny ty hoy sadraka sy mesaka ary Abednego ka nanao tamy mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy natsonitsony ry mpanjaka ry Nebokadnezara natsony tamin'ny anarany zany ny fasahiny zany raha mila anao ny olona ohatrin'io ny 9 isanjaton'ny olona eo amy toerana izy telo lahy de mangofotra ka am'teny hoe ry mpanjaka avo indrindra izay saranitra ianao ry mpanjaka ary de ho ela velona ane ianao anjaka amin'ny arivo mitaona sy ny sisa azafady indrindra nahatezitezitra anao na palelonao fa tena aiza le izy ekofana eo fa tena lehibe ianao ry Nebokadnezara fa de azafady indrindra aza tezitra de tsaranitra ianao ry mpanjaka ary de aoroana kely ny tongotrao sa tananao zay tianao 9 isanjato fa misy ray isanjato ao halleloia ary mitady an'io ray isanjato io efatra any amy voalohany de afafantatr'andriamanitra andriamanitra ry avana malala misy telo lahy babo io efa da azafady sitrak'andriamanitra raha tsy izy efa da ny lasa tany vao tonga atao fotsiny de efa nihinana zay tokony hohanina rehetra nohanin'ny mpanjaka fa fantatr'andriamanitra natoko valeur andriamanitra ny fidy andreto efa da reto tokony atoko valeur anao ve andriamanitra sa tsy tokony ianao avela miriaria eto am'ty zao tontolo zao ty tokony atoko
valeranao ve Andriamanitra zay mifantaniana mipetraka aminao androany tokony atoky valeranao ve Andriamanitra afaka matoky ve Andriamanitra hoe ianao nalefany eto io ijoro ianao fa mila fijoroana eto amin'ity tany ity ravana malala ary ny devoly manao zay tsy ijoroanao manao zay ampiororanao manao chantage aminao manao ny zavatra rehetrarehetra mba enkofanao eo aminy izy telo lange mahafantatra ny lalàny tsy mekoaka aza mekoaka fa tsy amin'ny Jehovah Andriamanitra ao aza manompo aza mekoaka amina sary zavatra voasikotra na eto amin'ny tany na eny amin'ny lanitra ny ambanin'ny ranomasina sy ny sisa sary sikotra sy ny tao zavatra natao tanana aza mekoaka eo anatrehan'ireny amin'ny sary anidina sy ny sisa fantatry izy telo lahy efa daza tsy avana malala ny olona rehetra koa nafantatra an'izany fa ny olona rehetra tsy ny olona rehetra no nijorotra zany zao ny teny izy telo mirahalahy ary Nebokadnezar niova ny temps hainao zany niova zany hatram'izay mpanjako fa eto niova am'izay ohatry ny arakaraky ny namafy an'ny Nebokadnezar vao meko ferme tsara izy telo lahy avena ny teny loha raha mananonareo de tsara ihany izy telo lahy fa minomboka mijery fa raha tsy zany de tonga de efa laforo mirehatra afo izy zany andriamanitra vao maika ny teny an'izay jeren'izy telo lahy tsara vita ny teny ry Nebokadnezar na Nebokadnezar taitra fangatsy mpanjaka amin'ny fiantsonareo ry Nebokadnezar tsy misy antony tokony amaliana ianao akory amin'izany zavatra rehetra zany hitanao ry havana io teny io teny mahafinaritra be io Nebokadnezar tsisy tokony amaliana ianao akory amin'izany hitanao tsy de mitesy tsy mahita rirany aty aminay amin'izany tsy hitanay izy avaly amin'izany misy lehilahy zay namako efa nodimandro izy mpanao aferina tomobily namako de rehefa miadiady varitra eo de rehefa izy miteny hoe tsy hitako zay lazaina amin'izany tsy arinao tsony izy zay ny vitany farany tsy teny inona tsony izy akory tena tsy hitako zay lazaina amin'izany ozy izy de zay zany zay tenen'ny farany teo ihany ny atao na ianao tsy anao na ianao anao fa izy telo lahy mbola mihoatra n'io zany Nebokadnezar tsy hitanay izy teneninanao amin'izany tsy hitanay izy teneninao anao amin'izany inona ny teneninao amin'izany inona ny tianao tenenina hiteny aminao ve zay ry Nebokadnezar hoe ao ary fa ekoaka zay sa hiteny aminao ve zay hoe mialatsiny aminao fa tsy nekoaka taminao tam'le sary olona volamenanao sa hiteny aminao anambitamby anao ve zay hoe ry Nebokadnezar za de atao an'izany moa fa de tena mampalahelo zay tsy hitanay izy lazainanao amin'izany ry Nebokadnezar zany olo zany tsy nangovitra zany ny teny fa teneniko anao tsy ny salasala zany ny teny tsy nidobodoboka ny fony zany tao amin'ny akavanana ny fony ny endro ny ten'Andriamanitra ao amin'ny akavanana amin'ny obolana misy an'izany teny zany ary Nebokadnezar tsy misy antony tokony amalina ianao amin'izany tsisy amalina ianao akory amin'izany zavatra zany indro andriny fa vita ambin'ny folo mba mahario amin'ny baibolinao indro ny Andriamanitra zay tomponay fa tsy ho Andriamanitra zay asianao tompony io fa le Andriamanitra efa ny tomponay hatramo zay tompon'ny razanay Jehovah Andriamanitray halleloia indro ny Andriamanitra zay tomponay mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako halleloia tonga de raha ianao le mpanjaka faly ianao sa tezitra zany ny atao fanambaniana zany koa ny atao hoe défi ry havana malala tonga de ny sous-estimeny izy telo lahy teo no eo Nebokadnezar ny Andriamanitray mavonjy anay amin'ny laforo de mavonjy anay amin'ny tananao io izy ianao fa izy ianao ry Nebokadnezar fa mbola nampiana izy telo lahy ty zavatra ty koa tena mahafinaritra ty teny ty indro ny Andriamanitra zay tompony hoe mavonjy anay amin'ny laforo misy laforo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry Nebokadnezar ry mpanjako andiny fa 20 ary na tsy zany aza aoka fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao de tsy tomponay ary ny tsara olona volamena de zay efa natsanganao de tsy hivavahanay ny tiany tenena amin'io de zao tsy hoe izy efa natoky tsy hamonjy Andriamanitra sy efa nanary-toky tsy tiany tenenina de zao ohatran'ny Joba omaly any na de hamono hoay azy izy ry havana ahoana Andriamanitra tsy hamonjy olo loatra zany Andriamanitra tena hamonjy fa hitin'izy telo lahy tenenana Nebokadnezar fa matoky an'Andriamanitra mitazona ny didin'Andriamanitra
fantany nge fa raha maty izy de voafonjy aiza moa nafantarana izy telo ange tsy nafantatra ny zavatra hitrangy ny proof fa mamonjy Andriamanitra de io zavatra izay hitranga tantaraiko anao rehefa zao fa ny proof fa tsy namonjy Andriamanitra de maty eo izy fa fantany ny alehany raha maty izy halleloia ny tianytenena am'zany zany Andriamanitra ho eo foana fa izy tsy hanota zany ninona fitranga ny valimbavaka izy tsy hanota izany halleloia niza revana malala izy avy ny sahitenena zany na tsy hamonjy anay azy izy zany hoe tsotra fotsiny tsy sirikidiranao aty ny Nebokadnezara ohatra miteny hoe zao de sokafo lela fort aiza lela fort fotsiny fa ela be zany aiza fotsiny lela fort fa ely zany tanao le Polycarpe tantarako anao le hodorana izy satria tsy nety ny teny ratsy an Jesosy izy mihitsy niakatra teo ambonin'ilay kitay andorana azy niakatra tsy mila mifatorana de ohatra zany ange izy telo lareto hoe aiza fotsiny lela fort fa tsy olana zany fa zay tsy miditra am'zany zay ka tsy mikoaka eo amin'io zay halleloia zao ry havana malala io lafort io rehefa tezitra be am'izay zany ny mpanjaka de rehefa tezitra be am'izay ny mpanjaka de zao niovany tarehany andiny fahatelo sivy vola ary fe mifatezerana Nebokadnezara ka niovany tarehany tamin'ny Satrakasimeta teo mbola le somary modetitra fa tena farak'izay tezitra ay ndao ary tanao ohatr'izany niovany tarehany tamin'ny Satrakasimesaka Abednego de zao azafady afanao impito raha 100 degré ny fandoroana faty ampitombo fito 700 degré ampitombo fito ny hafananan'io ary lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramila no naseny namatotra Satrakasimesaka Abednego ary nipiazy tao anatin'ny laforo misy afo mirehatra voalohany indrindra io laforo io hatram'izay olona maty ny ampidirina ao tsy mbola nisy olona velona ampidirina teo satria ny olona rehetrarehetra tsy nisy sananao an'izany hoe ao ary fa tsy koaka zay de hoe ampidirinao fa ny olona rehetra vao nahita an'le laforo de nilefitra de nikoaka teo amin'ny sary olona volamena io laforo io zany ohatrany hoe no manina ho anazy telo mirahalahy ihany tsisy olona hafa tokony atsofoka ao satria ny olona raha teo manaiky ekoaka tsisy say atrika an'izany laforo milehatra afo zany tsisy ohatrany io zany tena hoe no manina ho anazy telo mirahalahy ary io fandoroana faty fa mitindra mitorety andoroana velona de tsy iza fa izy telo lahy irery ihany no niditra tamin'izay tantara sy izay safidy izay raha ianao ny amin'ny toerana inona ny safidinao mbola manam-potoana ianao amalinan'izany ny mahatonga ana amin'ny tena azavaliana zao jereva aloha inavy ny zavatra efa nijoronao misy amintsika nge ry havana malala zavatra faran'izay kely nge ry havana tsy afahantsika mijoro misy aminareo nge ry havana malala misy mampalahelo mihitsy zao fa misy olona mihitsy be ty mivady manaraka an'izao fandarana zao tena bedy tena miady ina ny anarahanao an'io mba fantanina apetrako aminareo vadiny olona mijery an'ity fandarana ty miteny ratsy ve za tompoko eto sa mitarika ny vadinareo anompo sampy sa mitarika ny vadinareo hitady lehilahy sa mitarika ny vadinareo andeha jangajanga zay zany mba fantaniko indrina fa rahalahy ma tsy matetika tratra n'ity zavatra ty misy anababo ohatra mijery eto de tratra ny mijery eto de tezitra zareo de bediny ny anabavy de nazy fotsiny fantany apetrako aminareo fantany nareo rahalahy fa mijery anay fantany fotsiny apetrako ny vadinareo ve entinay mijangajanga mijery eto mampiseho anareo sary mamofady ve za eto miteny ratsy ve za sa mampianatra ny vadinareo anao mody fitiana zavatra ohatr'izany fa tsy hahatrano ny vavahany vadinareo teto ve de manomboka tsy voakitakita tsononareo de manomboka ny vadinareo lavalela be hatram'izay manomboka miaina satria maniny manomboka matahotra an'Andriamanitra manomboka tsy fotsy varavarana itsony fa manomboka midy ao an-trano de mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra ary na ny asanao io ara rahalahy ny fiainanareo menakavy manomboka metimety io za teteny aminao fa ny vadinao manomboka mivavaka io
zay zany tsara teneniko anareo de aza akahalainareo za fa nareo koa moa nahakala anah de manampy isany efa nakala hatram'izay de tsy mampanina anah tsy mampiana ny poahako mihitsy tsy mampiana ny fifaliako nefa jereo avy any ny zavatra ataonareo satria misy etony na de vehivavy miafina manaraka an'izao fandarana zao fa za rehefa mijoro mitodika aminareo vehivavy reo na lehilahy koa mety mivadinareo no mibedy anareo mety ny tsaiko ny pasteranareo na ny fianakavianareo na tsy fantatro de mampalahelo aminareo de zao nareo nge mahatsapa an'io mahery nareo eto e tsapanareo nge misy zavatra azonareo raisiny eto e ary za mbola sahako miteny fa misy valim-bavaka raisinao eto mahasitrana ny aretinao eto na en ligne azy halleloia fa ny olana hatramin'ny zavatra kely nareo tsy mety mijoro sa mijoro misy anabavy eto ry havana malala tena tenenany vadiny ratsy mihitsy izy raha mijery an'izao fandara zao fa tena mijery izy satria maninona ifampitatana ho any an-danitra tsika e hamonjy ny ara-panahy tsika ry havana halleloia fa teto ry havana malala zavatra ngezabe zany hijoroana zany misy laforme rehatra eo vao aty alavitra teny hoe de nao mamay satria afito eny zany ny faratapony amin'ny fijoroana ny tsika hatramin'ny zavatra kely misy aminareo bavy zao efa mba resahatra hoe tsy hanao pataloha tsony de ozy ny vadinareo lasa antitra be de zay fotsiny ianareo de antitra be hony misy aminareo manao saron-doha de rehefa manao saron-doha satria tsika rehefa maminany ny vehivavy mivavaka de manao saron-doha de betroa amin'ny vadinareo nareo nganareo lasa salamo nganareo lasa zao nganareo secte tsisy farany de inonareo de aprima le izy zao nge ry havana malala eto ndray zany de mety hitomby ihany ny fankalan'ny rahalahina satria zao matetika tenen'ny olona hoe ny lalohan'ny vavy maneke ny vadinareo tena maneke ny vadinareo raha nabavy ekeo ny vadinareo saingy Timoty faharoa vetivety milohan'ny dirantsika amin'ny toy ante izy telo miraharaha Timoty ndao hoe asan'ny apôstôly toko 5 andininy 7 Petera sy ny apôstôly no tena teto fa tsy za asan'ny apôstôly toko 5 andininy 7 vetivety kely fotsika niditra am'izay fa tsy hitra lalina be am'izay fa Petera sy ny apôstôly namalika ny hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona zany Andriamanitra zany de zao ry havana malala ohatrany hoe polisy ohatsika manao mahay code de la route de zao na misy feu tricolore eo na misy panneau eo na misy marquage au sol eo ka ohatra hoe lalana sens unique misy panneau mihitsy hoe sens unique efa 5 taona iny teo fa androany misy polisy mijoro de miteny aminy hoe mandroso alefa mandehana am'le sens unique de inona ny ataonao ianao tsy teny hoe kio ary misy panneau fa le polisy ambony noho ny panneau tena sens unique ary de andehananao satria polisy nefa miteny anao hoe mandehana mpitandro filaminana Andriamanitra ohatr' zany raha noho ny amin'Andriamanitra ry havana malala aza vela anakiranao tsy vavaka ny vadinao fa fijoroana daholo koa ny anaran'izany ny fianakaviana vavaka ianao ino zao de tsy inona zava-padinao de hamonjy fiarana ino de sy fetim-pianakaviana izy telo mirahalahy efatra mirahalahy anykotrana no aniny zay ry havana malala fitanay zany hoe vo nanomboka tam'izay vo tsy nanomboka tsy ninakisoa tena ny fianakaviana rehetra tonga de mitondra rainy daholo indray ny etin'ny fianakaviana fa vary maina sy atody ry havana malala fanafodiny zany fa hijoroa ry havana malala mbola tsy lafaoro zany fa vary maina sy atody alleloia ny fihetsika tokony atao rehefa misy fianakaviana manao teny avava sy de aza miteny fotsiny fa toy izany fivavahanao sy nandalo teo daholo tsika rehetrarehetra ry havana nanetsika mason'olona mijery tondron'olona molotra de iny defa tsy hijoroantsika fa tondro molotra ve ry havana tena nampisy efehany tamin'ny fiainanao
nisy nanondro molotra avy anao ravana de lasa ohatry lasa sarotra sarotra aminao miaina amin'ny rivotra io ha misy fotoana tsika any amin'ny restaurant eny zay misy fotoana miditra restaurant teny tsy mihina kisoa azafady todika daholo ny olona tsy izy akory eto ka tsy mihina kisoa ka alleloia jejereny olona salama daholo tsy mihina kisoa zay kilina ary zay ny andohan'le plana i alleloia zay tsy mihina kisoa alleloia zany ngerevana io e ny an'olona rerevana la forme rehatra voatia lavitra teny de mamay ianao ny atsika zavatra kely mahatenitinika andeha any amin'ny kozainkozinina ianao tena tsy maintsy misotro kely daholo eto de koa ianao fa hoe olona reto tsy misotro ianao de tsy misotro ianao e any am-piasana tonga ny farany taona mba mandray kely daholo ny olona tozy le raha anakira zay ny ino tena sy tatiko izy le teny amin'ny olona zahako tsy misotro fa manino tsy maintsy an-tany olona fa manino de za mivavaka aloko misotro kely izy riavana malala ny anao zany na la forme misy vaina frère tsy vitanao ny nisy telo la forme rehatra fa avy fito inona riavana zany hoe fijoroana zany ny atao hoe fijoroana mijoro ianao na ianao rery ary de mijoro ianao halleloia zay ngerevana amin'ny fianakaviana i mivady zay rehetrarehetra hatramin'ny kozainkoziny zay mivady reny no mitandrinandro sabata sy tsy mihina zava-padiny mba azonao tsaina ve zany tianay be ny fianakaviana raha kokoa bizobizo daholo fianakavian'ny vadiko sy ny fianakaviako tianay nareo fa zay mijoro halleloia zay nahitana lany fahamarinana hitako ny lala tsara ka izorako izy raha salama martura fa mijoroa ianao azoko nina moa ka ho tanako izy izy zay tsy tadidiko trano zavatra kely isika tsy mijoro ary io tsy resaka vady any fa fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty de zao andre ohatra kely fotsiny atsika tia frantsa tsika tia andafy inona moa sary olona volamena ianao na iza toerana misy anao de tia nitady eo ny andriamanitra ao tsy miova fa jehovah-andriamanitra foana fa mania anao tany Madagasikara nivavaka be nitandrina an'izay tokony ho tandremana fa manina ka ianao aty andafy tsy mitandriny fa lasa vazava hoe andriamanitra de tany izy ka andriamanitra gasy fa andriamanitra jehovah andriamanitra tsy niova omaly an'io mandrakizay be de be ny olona ny andafy mivavaka be hitako mihitsy zany tonga ty andafy ay tsy mivavaka tsoa mihitsy fa tsy hitany hoe tsy de mivavaka fa maninona satria nahoana satria ny olona ty andafy tsy miraharaha am'zany mezan'ny olona ianao raha hivavaka zany mezan'ny olona ianao fa zao nefany fimehezan'ny olona ve mahafinoany laforo aloha hoe me ny olona mahatanora ny me anao ny olona tsy mihina kisoa me anao ny olona mivavaka sabaty ianao me anao ny olona ny vadinao mbola tanora ohatrin'io karanarana kely ohatrin'io lavalava orina kely ihany zipolavy iny foana aloha me ny olona mahatsara fahasalamana ny me fa tsika ho any an-danitra alleloia ary eto am'ty zao tontolo zao ty ny losifera de mampitahotra atsika alaforo jere tsara io sary olona volamena io am'izao tsika miteny zao io mamony io vola firy ny olona mekoaka eo alohan'ny vola zany riavana malala mekoaka eo alohan'ny vola zay tenen'ny vola io de mekoaka tena hoe tena hoe tena vola no miteniteny euro sy dollara miteniteny zay ravana malala zay tsy mekoaka eo anoloana io zay alleloia tsy mekoaka eo anoloana io sary olona volamena euro tsy mekoaka eo anoloana io zay ka hoy zany hoe mandaingy zay jereo fiainanay fa zay tsy mekoaka eo anoloana io tsy mitotototo amin'io zay alleloia rehefa mahanitra de aloha zay ahantra fa raha io ny anakiranay tsy anompony ain'andriamanitra alohanay laforo alleloia io taoriny abokatiny zany tandremo tsy mekoaka de iny mba mekoaka amin'ny lafiny maro amin'ny endriny maro ny fiankofatsika eo anoloan'ny vola ry avana malala ngany aty andafy any moa ngany aty andafy any
ny any tanàna ary moa vao loza zary havana malala teteny aminao aza mikohaka amin'io ianao aza mikohaka amin'io ianao aza mikohaka amin'ny devoly ianao aza mikohaka eo am'lohan'ny losifera ianao na tsy pisy telo lahy nalaina ny olona matanjaka be nafatotra misy telo lahy tsy taitra efa mifanapatrapatra zao rahalahy misy hira anankiray zay raha ianao no ohatry hoe zay rehefa tsy adiko moa feo zao de mamalana izy hoe raha ianao no tonga aloha hoe aona moa mampinona hoe raha ho any an-danitra tsika de hoe raha ianao no tonga aloha de eoka ianao hitsena ohatry zany raha izany tonga aloha de ndratsaka eo ambavahady ianao ohatry zay le hira fa rehefa miresaka izy telo atorana ny tanana zao rahalahy to de vantsika afaka hita rahalahy tena tsy haiko ianao mety aviditra aloha ianao mety mahay voaloha de anao tratrany Abrahama voaloha de fa manaraka anao aoriana zay fa skorazy tsika rahalahy zay akitsika rehefa avy eo any an-danitra ny tanjona sy ny sisa raha ny olona am'izao iandro ianatsika zao tsisy tonga teo anoloan'ny lafaoro ikory mbola ria vao nitenina fotsiny fananareo zany tsy fananareo lasa fotsiny ozy ny olona isalorana mikohaka kely eo anoloany fotsiny ka io ry havana malala aty sy aty io ianao hoe teteny mikohaka kely de mba velona de za mo de mikohaka fa mifokotsy any Andriamanitra mahita anao io fanefitra io tsy teneniko amin'ny teny vazaha tsony le izy io zavatra tediavan'ny olona fanjakana zao tontolo zao atao amitsika io lafaoro mirehatra afo io ho betsaka ny olona tsisy hijoro amin'io fa ekohaka eo anoloana io ataovy amin'io ary fa za mbola miteny anao mafisiko ny teniko marika io raha manisy an'io ianao de ho marika eny aminao io azo vidy sy azo ivarotra ianao fa mikatona aminao ny fanjakany lanitra za tena miteny anao fa zay mbola veriko ihany sao de verina hoe nanginginy iny resaka iny de hoe tsy anao hoe lasa anao an'iny zay tsy manao an'iny alohanay maty alohanay miditra anaty lafaoro efa vonona tsy olany zany na tsy hamonjy anay ny Andriamanitra zay tsy anao an'io fa zay ho any an-danitra zay efa misy tombo kasety amin'ny andronay raha vana malala alleloia fa ny olona tsika tsy mety mijoro tsika tsy mora mijoro lasa izy telo lahy de nafatotra ireo lehilahy izy tena mbola aminy de nafatotra ireo lehilahy reo nefa mbola teny amin'ny any lavalava ny fotoanantsika androany nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny par dessus zany mba amin'ny fitafiany afaka io ka de natsipo tao anaty lafaoro mirehatra fo izany hoe tsisy nasorona ny hevitra zany de zao ianao tsy azony devoly atao manaboridana anao zany tsy azony devoly efa mijoro anao tsy azony devoly esorona ny akanjo napetraka Andriamanitra aminao de ny voninahitra Andriamanitra eny aminao inge reo akanjo reo inge reo akanjo reo tako kenatra ny akanjonao ny voninahitra Andriamanitra napetrany taminao na mety babo eto am'ty zao tontolo zao zany hoe mandeha eto am'ty zao tontolo zao ty ianao tsy avelan'Andriamanitra esorony devoly eny aminao reny raha hiditra lafaoro ianao misy voninahitra Andriamanitra anao miditra ao na hiditra lafaoro ianao ny ositra Andriamanitra eny aminao fandaran'Andriamanitra daholo zany de nampidiriny izy telo lahy hoy ny ten'Andriamanitra ny akanjony ny lobany ny kapotiny sy ny akanjo avao koa de mbola teny aminy miditra tany zany izy tsy nalaim-baraka mijoro ianao fa tsy afa-baraka zany ianao mijoro ianao fa Andriamanitra tsy hamelanao afa-baraka zany tena ampidiriny izy zao ny zavatra mahafinaritra ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro ny 2024 de maty ny lehilahy fo ny lehilahy zay nanimpiany sadraka sy miasaka ary Abednego ary izy telo lahy de sadraka sy miasaka sy Abednego de voatsipy ampatorana tao amin'ny lafaoro misy afo mirehatra voalohany indrindra zao ny lôzika teto mamay be loatra zany le izy de ny olona andeha hanipy azy telo lahy to de maty de may azoko antoka fa nanao tahaka ny Polycarpe izy telo lahy tsy natsipy reo
fa nandeha niditra ho azy to ka satria ny olona andeha anipy nge ravana malala to de may izy ary zany nanipy azy fa atsitrapony ny idirana to hitanao mbola voeny am-boalohany de fa tiantoka ho an'ny devoly fa tiantoka ho an'ny Nebokadnezara lehilahy matanjaka zany nge ravana mimiena nge nitanjaky ny firenena raha lehilahy matanjaka zany no maty kanefa lehilahy matanjaka andrina mihitsy ny anipy azy de telo milala fa maty mbola tsy natsipokory izy telo lahy de fa matiantoka ny devoly mbola tsy natsipokory ny izy telo lahy de matiantoka Nebokadnezara ianao raha vonina hijoro mbola tsy natsipy ao anatin'ny fizahantoketry kory ianao de ny devoly efa matiantoka sahady satria Andriamanitra momba anao Andriamanitra kerevana tsy niandry hoe tany anaty laforo izy telo lahy vao novonjainy zay nikasika azy zay nikasikasika azy telo lahy de fa tonga de reny aloha ny lasa voalohany may amin'ny anaran'i Jesosy mijoroa ianao fa zay mikitika anao nge ravana de an'Andriamanitra ny anjarany reny alleloia sao de adinonao fa zanak'Andriamanitra ianao alleloia natsipy izy telo lahy voatsipy to anaty laforo mirehatra afo fa zaho mbola tazomiko ny teniko saotisaoty izy mifatotra iny misaotisaoty niditra atao satria tsisy afaka manipy zany hoe ohatran'ny an'le misaotisaoty ohatran'ny Lazarosy satria mifatotra niditra tao anatin'ny laforo andiny fahefaramboapolo de talanjo Nebokadnezara mpanjaka ka nitsangana faingana izy ka niteny tampona saika lasa dala hoa saika tratra ny AVC ravana malany Nebokadnezara taitra loatra talanjona Nebokadnezara ka nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsany hoe ahoana izy ny olona motsy lehilahy telo mifatotra ngany nalefatsika tao anatin'ny eo afony natsipitsika tao telo lanina ohatran'izy tsara le olona natsipitsika tao telo lahy mifatotra lasa dala mihitsy nge ny devoly amintsika reto ry havany halleloia ianao rehefa mijoro talanjona ny devoly ary za mino fa misy olona tian'Andriamanitra hijoro eto za mahafinaritra be anahy misy anabavy eto amintsika eto za zany mampairanao raha anabavy fa tena mahafinaritra ny fijoronao mijoro zany vehivavy zany rehefa namalala ary raha ohatra zany daholo na rehetrarehetra ireo tena androso be nareo amin'ny ara-panahy ho tahian'Andriamanitra be nareo ary nareo olona manenjika anareo ary ho tahian'Andriamanitra noho ny aminareo mahafinaritra zany tonga de mijoro izy zao za hivavaka zaho any an-danitra mijoro izy zany tsy maintsy fizy nijoro oza raha ohatra ny tianabavy daholo ary neny ny olona rehetra ato tena mandroso be zao fandaratsika zao halleloia de nijoro tsaingana am'izay Nebokadnezara tohatry ny telo lahy eny natsipitsika tao sady mivadina marina zany ry mpanjaka ozy ny olona ary izy ko indro to mahita efa-daty tsy mifatotra mandehandeha ao izy anaty afo nefa tsy maninona kory zareo mandeha ao zany izy telo lahy sadraka maisaka sy Abednego nisy ray niaraka taminy nisy lehilahy faefatra tsy fantatry Nebokadnezara io iza ary io ndray am'ireo izy to zanak'ireo Andriamanitra ka satria misendrika Andriamanitra io ny Jesosy Kristy tompontsika ry havana malala sady mivamy fatorana zany hoe nidiran'izy telo lahy tao anatin'io afo io tsy nanamay azy tsy nandoro azy fa nanalan'le fatorana nitadiny may mavarina volazany tena Andriamanitra fa rehefa navoaka tao izy telo lahy zakebakizika ny tena Andriamanitra de anatina varavarana laforo misy afo mirehatra Nebokadnezara ny antso hoe ry sadrakasy maisakasy Abednego mpanompon'Andriamanitra avy indrindra mivoava ty voaka avia ty de nivoaka izy telo lahy ary ny fanadina ny solompanjaka sy ny mpanapaka ary ny gouvernoura sy ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahitareo lehilahy reo fa tsy nanakery am-paninona ny tenany akory ny afo na nisy singa ambony mikaikona ny lohany na niova ny lobany ary tsy nisy fofonafo akory azy izy ireo alleloia mahavariny io Andriamanitra io ry havana malala niditra tao zareo mifatorana de le afo voabaiko ny ataon'le afo zany tsy mandoro na singa ambolo ary ianao ngamba rehefa milaboziny mandrehatra labozina anniversaire na misy volovolon-korona kely manao anniversaire izy happy birthday tena iny koa may kely iny volokoroko iny na mivolontsika rehefa mandrehatra afo enona mihitsy misy mikaikona kely ny volo fa navariny niditra tao izy telo le tady namatorana azy may fa ny volony tsy mikaikona afo iny zany ry havana aizy reo nita afo ohatry zany afo spesialy afo malala ny tokony ataony ny Andriamanitsika tsy miresaka amin'ny rano ihany tsy miresaka amin'ny tafidrivotra ihany tsy miresaka amin'ny maty ihany fa miteny amin'ny afo hery afo
nidiran'ireo ato anehoana ny voninahitro de tapao fotsiny le tady halleloia tapao fotsiny efa torana fa ny volony tsy mahazonareo kitiana ny akanjo tsy mahazonareo dorana ary tsy mahazo misy fofonareo kory izy halleloia fa amboniny zany rehetra zany ny natonga n'zany rehetrarehetra zany nisy anankiray niaraka tamin'izy telo lahy nisy Andriamanitra zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy niara-nandehandeha taminy tao anaty lafaoro ka natonga ny afo tsy nisy heriny ny afo namay voapirofo fa mahafaty ny afo fa natonga ny afo tsy nafatana izy telo lahy Jesosy niaraka taminy tao halleloia zay rehetra nandeha tamin'isy ranomasina misafotofoto tamin'ny androndry Petera nandeha tany io ry havana malala zay samby kely nandeha teo rendrika fa matoa tsy rendrika nazy telo nazy 12 milahy de satria Jesosy tao anatiny ny tokantranonao io tsy ho rendrika mandrakizay raha ataonao anatin'ny tokantranonao Jesosy ny tomobilinao io tsy hanao accident mandrakizay raha Jesosy ny ataonao anatin'ny tomobilinao io fonao io tsy mamoy fo mandrakizay raha Jesosy ny ataonao anatin'ny fonao io fiainanao io tsy rendrika mandrakizay raha tolotra an Jesosy sy ny fiainanao halleloia noho ny diran'i Jesosy tao tsy serin'ny afo nataon'izy ireo tao tsy mitsinjatsika may ay mamay resatresaka teo na Jesosy Jesosy raha tsy teteonao tena may zay Jesosy nareo tsy avelako zany nareo kalma fotsiny nareo fa jereo tsara ange ty izy ataontsika taitra io fa taitra ny bokany miresaka mandehandeha ara-dalàna ohatran'izay ny olona miresatresaka ao an-trano reny de ahoana Jesosy manona ny toerana ihany efa mba amboarinao ihany amboariko azy kalma fotsiny nareo mijoroa za momba anareo halleloia zany ny resatresaka atao ry havana malala voakavy tao halleloia kiropaky ny bokany vonony afo satria maiza raha makeo vonony le afo ny avokatiny azara Sadrakasy Mesakasy Abednego voaty nareo jerena tsisy ninonninona ny fizahany-toetra ry havana malala tsy mamela takaitra aminao mandalo ady ianao am'izao fotoana zao eto am' Jesosy io fa io adinao io sady tsy hanala barakanao tsy hanala ny akanjonao tsy handory ny volondohanao tsy hampisy fofonafo anao tsy handory ny akanjonao ny afantaranao fa fizahany-toetra mandalo ady mafy ianao fa tsy mamela takaitra eo aminao jerenao rehefa vita le fizahany-toetra mandingina vady toetrany tsy naninona kory tsika zany nandalo ady mafy fa tsisy dega zany ny fiainanao tsy fizahany-toetra izy fa fampatsivan'Andriamanitra na mety akapok'Andriamanitra raha ohatra hoe mandalo ady benao de may mihitsy ny tranonareo de tsisy ninona ny raisina tsony na tena potika tanteraka mihitsy ny fiainanareo fa baraka ny seo gazety mihitsy tsy fizahany-toetra zany ny fizahany-toetra de mivoaka avy eo anatin'io ady io ianao tsisy fofonafo ianao tsy mamela takaitra eo aminao io de angataon' Jesosy hoe ty ady lalovako ty engany mba ho lafaoro fotsiny ihany fa mijoroa ianao miaraka amiko ato anatin'ny ty lafaoro ty fa tsisy efehany aminao io halleloia andiny favalamboroapolo Nebokadnezara ny tenikany hoe isaorana ny Andriamanitra Sadrakasy Mesakasy Abednego izay naniraka ny anjely ny amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ka naotra ny tena tsy anompony tsy hivavaka amin'ny andriamanika fa afa-tsy ny andriamaniny ihany Nebokadnezara nantany fa iza moa Jehovah iza ny andriamanitra reo fantany am'le tena mahery ny andriamanitra reo ka isaorana saotra n'Andriamanitra misaotra ny Jehovah tsy nisaotra ny sary olona volamena tsy nisaotra n'le andriamanitra nataony hozy iny tsisy dikany iny nanao zavatra tsisy dikany fa tiany tena misy dikany satria tany masoko namonjeny mpanompony ravana malala ary ny tena nafinahitra de zao andiny fa 7 ka de manao lalàna ho an'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadrakasy Mesakasy Abednego de ho tetitetehana raha totrano fivoahana ny tranony ary tsy misy andriamanika fa mahavonjy tahaka izao ary Sadrakasy Mesakasy Abednego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny ravana malala ny fehiny de zao ireo olona rehetrarehetra tao a Babilôna de nitereny Nebokadnezara tsy teniteny foana ny Andriamanitra izy telo mirahalahy fa nalalaka be mihitsy ny nanonona ny anaran'i Jehovah ary zay olona te handray an'Andriamanitra de nandray an'Andriamanitra ny Babilônianina izao ravana malala io asan'Andriamanitra io fifoazam-panahy tao Babilôna io tsy vitan'olona tsotra io
tsy vitana porte io ary tsy vitana fitoriteny mitondra megafony hoe de itoriteny aminareo zany aiza daholo nareo rehetrarehetra mivoafa itoriteny tsy zany teo fa teo mila olona efada mijoro mody nalefa babo fa nijoro hatramin'ny voalohany nandefasana anao aty andafy nandefasana anao amy toerana zay misy anao io ny mba hijoroanao mba hatonga fifahazam-panahy amy toerana zay misy anao vetivety foana de nisy fifahazam-panahy izay tsy tokony ho vita tanatin'ny taona maro vitanizy telo lahy mody niditra kely tanaty laforo misy fotoana ianao atsofok'andriamanitra kely tanaty laforo ianao mba hitondra fifahazam-panahy noho ny amin'ny fijoronao mijoroa ianao de maherezy ianao fa ianao tsy novidin'andriamanitra fotsiny am'izao misy zavatra tiany atongavana io ary matoky anao andriamanitra de mijoroa mahereza zao tsika anao an'izany izany hoe matoky anao andriamanitra ry tompo sy andriamanitra de mahereza ianao fa mino fanahery ianao tanatin'izay mila mijoro ianao aza matahotra laforo fa mila mijoro ianao fa ambadiky ny fijoronao sady hoasandratra andriamanitra ianao no isy fifahazam-panahy io vadinao na havanao manenjika anao mijoroga ianao de miovà ianao raha misy toetra ratsy atao vitan'ny olona fa olona mivavaka ianao de ho hitanao fa hitondra fifahazam-panahy ianao reo fianakavianareo avanareo manenjika anareo satria mivavaka be nao nareo hivavaka araka aminareo koa reo de tena hoe tena velany andriamanitra izy ty ohatry ny vady lianabavitsika eto fa za vadiny tena ny haiko mihitsy tiako be mihitsy tena mahery be za mivavaka ary io lehilahy io hivavaka io alleloia mahereza hotain'andriamanitra tsika rehetrarehetra mila mijoro ianao de hotain'andriamanitra mahereza daholo ary Chiamò le cupo si chiamano i tuoi cambiare camminò si mananaia alleluia mi sociano amo me nessuno lancia se ho solo guido non so tutto lui sa ma tu chiamò le cupo si chiamano socia che socia alleluia ma tutti noi Tuzawe passava now alleluia Chianao, ci saranno gli amici, mandini chiari mi sagna, si li fu, e angiù si neanche, si siano fani già mi chiù, a funzionanco, e tu riconoscana. Alleluia. Ma tu chianao, le bianchi lei pensi tu, che arruga mano di Amen. Ma tu mulher, ele faça
sarotra fatarina. Fa raha antsika vavaky zany ry havana malala zao tsika tena hiteny androany hoe za matoky anao Jesosy, za hijoro za matoky anao. Alleloia. Angary havana raha hijoro anao sy Andriamanitra tsy hanary anao zany, tena tsy hanary anao Andriamanitra. Ary ao ambadiky ny fijoroanao io a tena misy fisandratana angezabe ao. Alleloia. Misy fisandratana angezabe ao ary hotahin'Andriamanitra ianao a dia hisy fifahazam-panao a dia matoky afa avy amin'ny alalanao hitahinan'ny olona manodidina anao ihany koa. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia angatao hoe Jesosy za mba meo toe-po ohatra zany a, ameo toe-po a. Mety misy amintsika tena tsy afaka mijoro, tsy sambijoratra amin'ny zavatra kely, na dia anao fantatry ny olona hoe kristianina aza dia efa tsy sahanao hijoroana eny ambony métro eny anaty fiara fitaterana any am-piasana, na ny mijoro aza hoe kristianina dia efa mahamenatra anao. Mijoro ianao manomboka androany amin'ny rehetrarehetra momba an'Andriamanitra, mijoro ianao fa Andriamanitra koa matoky anao Andriamanitra koa nge matoky ny valeranao ry havana malala, fa tsy nifidian'Andriamanitra amin'izao fotsiny ianao io toerana hitondran'Andriamanitra anao io nge fatany fa ianao afaka hijoro amin'io ry havana dia maherezy ianao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra anao Jesosy satria nampianatra anay teto indray ianao nampianatra anay teto ny fanahinao masina ny amin'ny tokony hijoroanay zay Jesosy matoky androany matoky zay Jesosy fa hitondra aina vaovao indray amin'ny ankizy amin'ny olona rehetrarehetra izany toriteny zany, ka hatonga anay Jesosy samy ho voakasika ary hatonga anay hanana fijoroana mihoatra noho ny hafa. Misaotra Jesosy, misaotra satria mbola betsaka aminay mila ampaherezana, mila ampianarina hijoro Jesosy dia meo anay ny toe-pony izy telo amin'ny rahalahy, meo anay ny toe-pony izy efatra amin'ny rahalahy mihitsy Jesosy fa na ny lavaky ny lioana na ny laforo mirehatra afo dia samy fijoroana daholo zany. Fa zay mba teo ohatra zany Jesosy, mba teo mpanomponao tena hoe matoky izay ataovy mahay mijoro zay betsaka amin'ny ankizy eto te hivavaka nefa noho ny olona manodidina, mety vady, mety zanaka, mety fianakaviana, mety namana Jesosy dia tsy samby joro nefa nge zay te hahitanao zay nge Jesosy te hahazo valim-bavaka zay nge Jesosy tena te ho any an-danitra dia ampianaro mijoro zay ary fantatry fanizana izy avonina hijoro eto Jesosy dia ho ataonao fitaovana hamonjena ny manodidina azy. Alleloia. Ary dia ho asandratra ao ihany koa ambadiky ny fijoroana rehetra zay rehetra vonina hijoro izy androany, ninona hijoroanao ambadiky zany dia isy fanandratana omen'Andriamanitra anao amin'ny fomba zay tsy ho takatry ny sainao fa meteza ianao ampiasain'Andriamanitra. Misaotra Jesosy mehery zay mefasahiny zay ary ny devoly sy Satana dia afatotra amin'ny raha anao tsy afaka hanala ny akanjo ety aminay, tsy afaka hanala baraka anay, tsy afaka hitondra fahafahambaraka, tsy afaka hitondra ninona herin'ny afo tsy manan-kery tsy manam-pahefana ao anatin'ny fizahanttoetra amin'ny fotoana izay mijoro ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy eo, misaotra fa tsara indrindra ianao midera ny haja, misaotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Matoky anao Jesosy, matoky fa hamoa avy zato eny matoky fa hamoa avy zato eny izany halleloia, matoky fa hamoa avy zato eny izany tenin'Andriamanitra izay nozaraina teto izany.
mankasitraka tompo voninahitra ho anao hatramin'izay a dia mandrakizay a halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao a ny firenena ka dao ampandrotsika na babitsika rodinina avy any Koweity a ivavaka ho an'ny firenena tany tompana bavy rodinina tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay naharitry ny ainy izao teny sakafo ny-panahy antsika tsirairay avy izao mbola hiara hivavaka atsika tompo ray masina tsara indrindra misaotranao izahay Andriamanitra satria ny tantanana narovanao izay nandritra ny tontolo andro nitahinao izahay tamin'asa raharahany rehetra izay nataonay Jesosy malalao narovanao izahay tamin'ny asany maiziny rehetra Andriamanitra anomena famindram-po tokoa izahay koa isaoranay tokoa ianao amin'izany zavatra rehetra zany satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay ankehitriny izy izahay Jesosy resy izay fisaorana izay atolotra ianao ary raha misy izay zavatra izay rehetra izay tsy araka ny sitrapona nandritra izany ifonanay izany Jesosy malalao satria anao lehibe famindram-po mamela izahay tompo ka resy ny fonay izay atolotra ianao resy tompo hankasitrahanao izany Jesosy malalao dia apetraka eo aminao ankehitriny izahay Jesosy malalao dia hivavaka ho an'ny firenenanay Andriamanitra satria izany ny firenenanay izany tianay hamirapiratra eo aminay izany satria Jesosy malalao betsaka ny zavatra izay tianay Jesosy hamboarinao amin'izany firenenanay sy ny vahoaka rehetra ao anatin'izany amin'izao fotoana izao raha faran'izao amin'izao tompo maro betsaka ny mandalo ady amin'izao Jesosy malalao dia anao Andriamanitra no ankininay anamboatra izany zavatra rehetra izany mba hamaha ny ady izay rehetra izay andalovany ireo vahoakanary Andriamanitra aoka ianao Jesosy hitsindro izy ireo anahy hiaro izy ireo ary hamindra fo amin'izy ireo izay marary amin'izao tompo dia omeo fahasalamana ka sy ny tanana mahery ny ranao hanadiovanao ny retiny loharany retiny izay mangeja izy ireo amin'izao fotoana izao apetraka eo am-pelantanana izany satria izany retiny izany Andriamanitra mety Jesosy misy tsy matodika anao amin'ny mandalo amin'izany zavatra izay tsy araka ny sitrapona izany mandeha amin'ny lalana izay tokony tsy haleha Jesosy amin'ny alalan'izany retiny izany ataova hatoky anao izy ireo hanatoanao ary hanompo ana mandrakariva ny manana olona amin'izao Jesosy mandalo amin'izany koa Jesosy maro ny olo izay mbola tsy mino anao maro ny olo izay mbola tsy matoky anao ary tsy mankatony teninao amin'ny alalan'izany zavatra rehetra izay fanompoan-tsamby ny fanavona ody ratsy rehetra azavela hanjaka amin'ireo vahoakanare ingane tompo mba hitodika eo aminao hanolo tegna aminao hiankohaka eo aminao izy ireo tompo apetraka eo am-pelantanana izy ireo isantsirairay avy ny asan'ny devoly rehetra izay mamatatotro ny Madagasikara-nay didina soroahany any andafika ny ela Andriamanitra azavela hanjaka amin'izany Madagasikara-nay izany ny asan'ny maiziny rehetra mitady izay tsy tokisana na mitady amin'izany fankohofana amin'Andriamanitra tsy izy izany Jesosy aoka ianao Andriamanitra mba hibitsiko amin'izy ireo ny fanana masina hanatonan'izy ireo anao ary amin'izao Jesosy malalao dia hitondra mbavaka ho an'ireo ny vahoaka rehetra izay manaradia anao Jesosy mety mandalo amin'ny fanenjehana mety mandalo amin'ny zavatra izay ady izay amin'izao fotoana izao tafiverin-dalana tompo aoka izy ireo tompo hitodika eo aminao ary hifikitra eo aminao hanaradia anao tsy hiala eo aminao aveto an-tany himino anao ka hatrany any an-danitra mba hatody hatrany farany amin'ny fanompoana anao Andriamanitra ary reto Jesosy ny vahoaka anazy izay niainy teninao anahitantina sy hiaro izy ireo anahy toeta amin'ny toerana izay misy izy ireo tsirairay avy erovo izy ireo ampaherezy mandrakariva raha mandalo ady Jesosy atrakao amin'ny fifaliana isan'ny tsirairay avy mba hitoetra mandrakariva eo aminao mba hazahoanay fiainana mandrakizay izay rehetra tehirizy Jesosy arova fakampanahy izay tady hanafika anay
tsy fahane hanompo anao sy hiderana hankalaza anao izany Jesosy io ankiniko eo aminao amin'izao fotoana izao mahery indrindra ianao ary mahagaga tokoa ny zavatra zay vitanao tsy takatra ny saigninay Jesosy malala mino anao izahay tompo fa miaraka aminay mandrakariva ianao misaotra re eo misaotra Jesosy malala voninahitra reriany ho anao Andriamanitra fiadanana ho anay tsirairay avy Jesosy io alleluia amen alleluia misaotra betsaka ny anabavintsika rodinina tao anatin'izay vavaka firenena zay misaotra ihany koa ny bavy Sandola ny bavaka fanomboana dia misaotra ny raharaha Jonathan tamin'ilay tory-teny mampahery be mino fa mahery ianao miara eto dia samy mijoro mijoro indrindra amin'izao andro farany izao fa mivalisoantsika miandry ny ambony any ny fanandratana antsika efa akaiky halleloia dia mijoro na amikely na ambe raha mbola tsonga amin'irao lanitra Jesosy dia eo anentontsika rapitso alina antsika dia efa eo aneto indray www.ndramokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo akiradio www.ndramokaizo.com na tapenao fotsiny eo fotsiny hoe akiradio dia efa afaka mihaino ianao andro aman'alina misy totezaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia rapitso amin'ny folo maraina mandeha miverinao zao fandarana zao raha tsy nanatra ny voalohany ianao dia amin'ray amin'ny fito amin'ny folo ralina misy toteny toteny sivy isan'andro ny rahanao aminay eto amin'ny fandarana eto dia matoky kosa fa tsy angingina rery ianao ny teninaina moa dia mandeha eo rapitso maraina hitsaky ny amin'ny fito maraina alefa ny anabaviaina ny aki cuisine efa hitanareo teto androany manaty zany ny hira zay alahatra mampionona teny vazaha teny anglisy teny malagasy dia mino fa raha miaraka amin'ny akiradio ianao tsy emotra ara-panahy zany tsy angatsika zany ianao fa natao hitazana ny ara-panahy antsika zany misaotra anareo amin'ny fanohanana ny aki ny fikabanana Gamalela izay anohanantsika ny sahiranany a Madagasikara dia misaotra anareo misaotra betsaka fa tena mandray anjara ianareo dia te hiteny anareo izay mbola mety tsy mbola nandray anjara ihany koa hoe manana fikabanana antsika Gamalela ny anarany entsika anohanana sahiranany a Madagasikara ampisakafoanantsika ny ankizy omena yaourt sy goûter sy gâteau foana ny ankizy isan'andro na cake zany na pain au raisin zany na pain au chocolat zany miaraka amin'ny yaourt isan'andro mba hatonga an'izy eo voatoana ara-tsakafo ka zany rehetra zany vitantsika no fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny ezaka zay ataontsika tsirairay avy ka raha misy voatsinambony tanana aminao dia raha esinay atany androa ho voninahitran'Andriamanitra zay ataontsika amin'ireo kely hoe tahaka ny ataontsika amin'Andriamanitra onerin'Andriamanitra avy zato eny izay rehetra ataonao dia samita in'Andriamanitra raha mpizy ndraintsika dia efa miona mahereza misaotra nahatrany hatramin'ny farany alleluia amen